Rehefa fahino matetika kosa ireo mpiasa avy amina orinasa ny miaramila ny zandary manatanteraka fanomezana raha maimaimpona sambany an'ireo mpanao fanatanjahanteny ho anivon'ny Cnaps sport no nanatanteraka izany omaly tetsy anivon'ny hopitaly HJRA. Izay mahafora mahafoyainy ko izay indrindra no natonga ny tony-pitantanan'ny Cnaps Satarian'Andriamatota le generaly ary zakarabe kitra olona amin'ny raha ho fanampiana ny mpiarabelona. Taorian'ny fanomezandrà nataon'ny fianakaviam-ben'ny tahirim-pirenena ny herinandro lasa teo dia niroso tamin'izany ihany koa ny mpilalao kitra ny Cnaps sport. Ny Cnaps sport moa zany dia ataontsika hoe ao anatin'ny Cnaps foibe izay politika ny direction générale aloha voalohany indrindra zany ilay namaly ny antso ny fanomezandrà satria izay mahafoy ny ranony dia mahafoy ny ainy. Faharoan'izay eo amin'ny sakalafin'ny sport misy fiatraikany fa fiatraikany tsara zany le izy satria rehefa angalana ny raha ianao dia tadidio fa miavao zany ny rahanao rehefa atao zany misuragelira zany ny globulozy dia anisany mampatanjaka ny joueur zay zavatra hoe mampatanjaka ny atleta. Maromaro zany reo aretina tsy tanisa afa-tsy ny hoe le vehivavy bevoka zany verra be loatra izy zany mpiterahana na misy fahasahiranana le fiterahana, misy zany marary izay mila fandidina ny akamarony dia mila raha daholo misy ihany koa zany ireo aretina izay mila raha foana zany mandritra ny andro iainan'le olona. Misy ihany koa ny any amin'ny aretin'ny zazakely zany dia mila n'izay raha zay daholo. Raha ny fitadiko aloha zany dia ny Cnaps sport ohatran'izao ngamba zany no azo lazana hoe mpanao baolina zany hoe miatrika zany fanomezandrà izany. Nisy ihany zany ny taloha fa sehatry ny miaramila moa zany na ny gendarme na ireo mpitandro filaminana fa hoe tena mpanao baolina zany dia ny Cnaps sport zany ny voalohany angamba. Ny olona rehetra salama dia afaka manome raha 570 ml izany hoe ray paosy. Ka mialohan'ny hanomezandrà dia tsy miaro tory, tsy misotro alcool ary tsy misakafo maraina mialohan'ny fotoana hanomezana ny rà. Misy hatrany ny fanajiajiana ataon'ny mpitsabo mialohan'ny tena hanomezana izany. Mikasika ny Cnaps sport kosa dia nisy ny lalao-piarahalahiana ny fanondranan'izy ireo tamin'ny AS Saint-Michel ny voalohan'ny volana May teo tamin'ny Arinarivo. Tamin'izany dia lavy ny ekipa ny tasy tamin'ny isa 3 noho iray ny ekipa ny Masina Michel Aparibe.